fo-pivavahana eto amin'ny Hope-Fi Radio. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa miendrika ataony olona mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny varitorofolo, mirafy rambovao azy, mitendre tsara amin'ny fefifaliana, fa mahitsy ny teny Jehovah ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Iary vavaka isika, riraina eo izay ny danitra, misaotra anao zahay satria mbola nitantana sy mivimbina anaindray ianao nahatratra izao sabata anao masina izao, sabata fitsaharana izay andraisanay fitahiana feno mananambiampy avy aminao. Kehitriny dia mitrotro am-bavaka manokana izahay ho an'ireo vahoakanao rehetra izay misehatra ady sarotra maro isan-karazany. Ianao Jesosy eo naoka eo aniran'izy ireny mandrakariva. Ary eo ka ny teninao izay hoentin'ny mpanomponao amin'ny tian'io ity mba hitondra vahaolana anie Jesosy io ho an'ny vahoakanao rehetra, ho an'izay mieno an'izany fandarana rehetra izany anio, ka dia hahazo hery amin'ny fiainona izao fandarana izao ny tsirairay avy. Mino Tompo fa amomba sy tany tsirairay avy ianao hamaza ny olana rehetra izany, na inona izany na inona, fa dia tononona izao vavaka izao noho ny amin'ny anaranao Jesosy malala. Amen. Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay. Teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamitsika, kanefa dia ansitran'Andriamanitra. Nety nisy olana maro samihafa kanefa dia nivahan'Andriamanitra ary dia afaka hidera hankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe izany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony izay mbola nasarona antsika izany, nefa eo ny tsy famendrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia
misaotra an'Andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teniny amin'ny teny ity dia ny pasteur Ernest Andriamparatsoa zany. Ary enganie ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany afatra sarobidy zany no ny asan'ny fanahy masina. Ary enganie tsika tsiraray avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ity anio ity, ray ireo fanapaha-kevitra rehetra izay tokony horaisina amin'izao sabata izao. Hiaraka idera sy ankalaza an'Andriamanitra ary sika, ary manasantsika hiaraka anaratra feo hira fiderana hanaovana n'ity firana faraiky amby telopolo ity masina indrindra, firana faraiky amby telopolo masina indrindra.
Manasa antsika handray baibolintsika ka hanokatra izany ao amin'ny Josoa toko 12 ny andininy 1. Josoa toko 12 ny andininy 1. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mosesy, mpanompon'i Jehovah sy ny zanak'Israely no nandresy ireo, ary ny taniny nomeny Mosesy, mpanompon'i Jehovah, ho lovan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Hotahinana izany teny izany. Amen. Hiara hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra tsara indrindra, misaotra anao izahay noho ny tombon'andro mbola omenao anay. Azonay manandratra ny fiderana, ny fankasitrahana anao. Misaotra ny nanomezanao anay izao sabata masina fitsaranay izao. Misaotra no ireo fitahiana sesehena natolotra ao anay nandritra iny enemana iny. Koa amin'izao sabata izao dia manolotra ny fonay manontolo anao izahay. Vonoa ny fahotanay izay hevitra mampisaraka anay aminao. Hamasino izahay ary meo anay manokana ny valim-bavaka izay angatahany zanakao rehetra, na aiza toerana misy azy ireo. Raha misy azony tsy fahasalamana, trano izy ireny, raha misy azo pahoriana, ampaherezo isan'andro mba tsy ho irery. Raha misy manana olana, bao ny olana rehetra izay sakana misy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay. Matoky aho Tompo, fa heninao avokoa ny sentim-pony tsirairay avy izay mihaino izao radio izao anio. Koa tanterao izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa maty ho anay. Amen. Rehefa ny manana ny fomam-panahintsika handray ny afatra izay omany mpanompony antsika anio dia manasa antsika rehetra anaraka sy haino ity hira anankiray ity.
manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo ao anatin'izao fanompom-pivavahana manokana izay natokana ho antsika rehetra any amin'ny firenena sy ny toerana maro samihafa izay mandray an'izao afatra izao ary minisy manantena fa tsika sendrasendra ny atongavanao eto amin'ity marjefity fa no ny fitantanan'ny fanamasina mba andraisanao fampahirezana andraisanao hery amin'ny alalan'ireo hira maro samihafa amin'ny alalan'ny toroteny ihany koa ireo fampianarana isan-karazany izay maro lafy ara-pahasalamana ara-panahy indrindraindrindra ny ara-piaramonina ianarantsika eto avokoa zany rehetrarehetra izany ka dia misaotra an'Andriamanitra isika satria tonga ao anatin'izao fotoana manokana izay ahafahantsika mandray ny afatra izao ary tadidio ry havana fa ao anatin'ny boky ny Josoa toko 12 isika zany no mandray lesona amin'ity androany ity somary hafahafa kely ny boky ny Josoa toko 12 satria karazana fitantarana sy filazana zavatra maro samihafa no voalaza ao anatin'izany nefa dia mahafinaritra hoe misy lesona foana tian'Andriamanitra mipita amin'ny zanany mba ianarantsika zany ny amin'ny mahazanak'Israely ra-panahy amin'ny ty tany fandalovana ity any amin'ilay tanàna vaovao zay efa homanin'i Kristy dia misy foana ny fampahirezana ao antsika satria andalana makany amin'ny tany Kanana isika ry hava malala ka ny Josoa toko 12 no misy ny lesona ho zaraintsika zany amin'ity androany ity raha nokatra ny tenin'Andriamanitra isika fa atsika mandray ny taridalana sy ny herin'ny fanahy dia andelo isika ivavaka mba andraisana an'izany taridalana izany ivavaka isika ray masina tsara indrindra zay ny an-danitra amin'ity ora sy fotoana ity dia andinika sy hianatra ny teninao andray fampahirezana dia hosoro manokana molotry ty mpanomponao ty izay ampita ny afatra hikasika ny fitaovana ianao hikasika ny sofin'ny olona sy ny fon'ny olona ny sain'ny olona rehetra ka mba ho tonga zava-misy ny teny rehetra ary ho an'izay tena mila azy indrindra ne Jesosy zao teny zao dia mba hanana fahefana ary tsy verina foana ny aminao ny teny raha tsy efa nahavita ny asa ny tao anatin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Josoa toko 12 dia zao nivaky ny teny eto amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'ny mpanjaka izay vonoiny zanak'Israely ary izao ny mpanjaka ny tany izay resiny zanak'Israely ka lasa ny taniny teny an-dafy atsinanan'ny Jordana hatramin'ny lohasandrika Armona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona sy ny ilany atsinanan'ny tany Hay Siona mpanjaka ny Amorita izay nonina teny Esbona ka nanjaka hatrany Aroera eo amoron'ny lohasandrika Arnona ka hatreo afovoan'ny lohasasiny antsasaky ny Gileada dia hatramin'ny lohasandrika Jaboka faritanin'ny taranaki Amona ary ny ilany antsinanan'ny tany Hay hatramin'ny ranomasina Kinerota ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany Hay dia ny ranomasitsira amin'ny
lalina makany Bety Jesimota ary hatramin'ny tany atsimo eo ambodin'ny Pisga. Ary azony tokoa ny tany Oga mpanjakan'ny Basana isan'ny rehefa hita sisa izay nitoetra tany Astarta Cedre sy ny mpanjaka tany Tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny faritanin'ny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasaky ny Gileada faritanin'ny Siona mpanjakany Esbona. Mosesy mpanompon'i Jehovah sy ny zanak'Israely nandresy ireo ary ny tany nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah ho lovan'ny Robenita sy ny Gadita sy ny antsasaky ny fireneny Manase. Ary izao izy ny mpanjakan'ny tany izay resin'ny Josua sy ny zanak'Israely tany andafy andrefany Jordana hatrany Balagada eo andohasan'ny Libanona ka hatramin'ny tendrombohitra mangadiady izay fiakarana ho an'ny Seir ka ny tany nomeny Josua ny fireneny Israely araky ny fizarany. Dia ny amin'ny tany Avona sy ny amin'ny tany Lemaka morontsiraka sy ny amin'ny tany Hay sy amin'ny tany ambodin'ny tendrombohitra sy any Nefitra ary amin'ny tany atsimo dia ny any Etita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita. Dia mitanyisa amin'izay zany izy ny mpanjaka rehetra izay resin'ny zanak'Israely eto amin'ity manaraka ity. Fa raha ohatra ka lay vaky teny fototra zany no jerentsika dia le hoe andin'ny fahaenina tiako averina kely hoe Mosesy mpanompon'i Jehovah sy ny zanak'Israely nandresy ireo ary ny tany nozy izy nome Mosesy mpanompon'i Jehovah ho lovan'ny Rebenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase. Ny afatra manokana izay tiana ampitana amintsika amin'ity androany ity dia hoe tsarovy ny fandresena izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny lasa. Aza manadino ny fandresena izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny lasa. Misy tenina mpanompo vavin'Andriamanitra izay antsoina hoe Ellen White dia tiako ilay fanambarana hoe tsy misy tokony atahoranao no avy raha tsy hoe manadino ny fitantanan'Andriamanitra tamin'ny lasa nga ianao. Zay ianao vao tokony atahotra. Tsisy atahorantsika no avy zany fa raha voadinontsika ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fampianarany anao tamin'ny lasa ireo lesona be dia be tamin'ny toe-javatra nitranga teo amin'ny fiainanao ka adinonao reny dia lasa matahotra ianao na niatrika no avy aza. Ka dia zao hoe aza manadino ny fitantanan'Andriamanitra tamin'ny lasa rehetra isika fa aoka atsiaro ny fandresena izay omen'Andriamanitra antsika isan'andro. Ka Andriamanitra zany eto dia tena hoe mahatoky amin'ny fanatanterahana foana ny teny fikasana be dia be zany ny lesona mombany hoe tena mahatoky rehefa miteny Andriamanitra omeko anao ny fandresena tsy ajanona natrehanao ny fahavalo ho azonao ny tany rehefa mamen'izay teny fikasana zay Andriamanitra dia mahatoky izy amin'ny fanatanterahana zay le hoe ao amin'ny eny ny teny fikasana rehetra zay omen'Andriamanitra dia ao amin'ny eny driavana. Tsika ny mety miova, tsika ny mety matahotra, tsika ny mety tsy zatra le izy fa Andriamanitra dia vonona ny anome anao ny fandresena rehetra izay ilaina amin'ny ho avy satria izy no efa nanome fandresena anao tamin'ny lasa ary dia mbola anao zavatra lehibe izy amin'ny ho avy ray manontolo. Ka eto zany dia misy lisitra na anarana be dia be mihitsy 230 zay le niteneniko foana hoe 230 ny ady nataony zanak'Israely zay nandreseny izy ireo avokoa ireo ady rehetra ireo ary misy mpanjaka 230 zay resin'ny zanak'Israely hitatsika eo amin'ity lisitra lava be mihitsy zany le izy rehefa mamaky ny Josua 12 manasanao mihitsy mba mamaky ny Josua 12 zany fa tsy hoe akory hoe natao ao io mba izay sy tiavana hoe dia zany ary ny fandresena zany ary ny zavatra momba ny zanak'Israely fa misy dika lehibe mihitsy zany ny fandraketana antsoratra nyreny mba ho vavolombelona ho an'ny taranaka faramandimby fa nanome fandresena ny zanak'Israely Andriamanitra. Ka isika ihany koa zany dia ohatr'izay mihitsy hoe matombo mitranga eo reo anarany eo fa maninona ary nosoratana eo reo rehetrarehetra reo dia zay le hoe tsarona ny fandresena izay nomen'Andriamanitra tamin'ny lasa. Zay zany ny zava-dehibe eto amin'ity. Ka io zany ohatran'ireny hitantsika le hoe misy miaramila na havita zavatra lehibe teo amin'ny ady teo amin'ny firenena dia misy zany ny fotoana zay ametahana grady azy. Reny zany le hoe
fahatsiarovana ny zava-bita tsara indrindra. Rehefa misy sport avy atao ka nahavita zavatra lehibe dia misy zany medaly, misy fametrahana an'iren'ilay hoe grady ambonimbony kokoa ireny. Dia ohatr'izay mihitsy ty zavatra ity hoe karazana ohatrany hoe filazana fa nisy fandresena lehibe teo, tahaka an'ireny mpanao fanatanjahantena karaha tahaka an'ireny tafika mandresy ireny zany. Dia tsy hoe akory statistika fotsiny lay voalaza eto, fa tena hoe tantarany fidiran'Andriamanitra an-tsehatra tamin'ny fandresena azony zanak'Israely. Dia izay ny antony anaovana an'ireny. Izy raha teo koa miteny hoe fehezo tsara zany rehetrarehetra zany, ampitao amin'ny taranaka faramandimby fa velona sy mahery ny andriamantsika. Ka zay zany ny teboka voalohany hoe matoa misy ireo anarana sy nombre reo dia ilaina zany mandrakitra tsoratra ny fandresena, matsiaro ireo fandresena rehetra zay nataon'Andriamanitra. Oviana ianao no nisy fotoana nandresenao, oviana ianao no mety niady mafy ka nandresy, tadidio reny zavatra rehetrarehetra reny. Omeo voninahitra Andriamanitra hoe teto efa nisy an'ity expérience tsy tonga ho azy, tsy zavatra mandeha ho azy ry havana ny fandresena tsirairay avy. Teto afaka tamin'ny toka, teto afaka amin'ny sigara, teto afaka amin'ny fitsangajangana, teto afaka tamin'ny fangalarana, teto afaka tamin'ny lainga, teto afaka amin'ny sy ny sisa. Inona ny fotoana nandresenao? Mety hoe teto nandray an'i Kristy, nandresy an'izao tontolo zao ka dia natao batisa. Teto dia mbola nivavaka tany amin'ny biby-disy ny sariny, fa zao efa mitandrina sabata mihitsy. Fandresena mezinezina zany, raketo antsoratra ry hava malala. Miteboka faharoa dia zao eo amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny fahaenina zany, dia reto avy ny fandresena zay azo tany Atsinanana ka hatramin'ny Jordana. Dia efa nivakitsika teo le izy. Ka teo ambany fitarihan'i Mosesy zany ny zanak'Israely dia nandresy mpanjaka anankiroa. Angamba ny mpanjaka anisan'ny goavana indrindra dia tsy iza fa Siona sy Oga zany zay voalaza teo. Tena hoe matanjaka, miaramila ny tafika n'izany Siona sy Oga zany. Ary moa zany dia anisan'ny nampivarahontsana ny mponina tao Jeriko mihitsy azy. Zay nahatonga ny Rahaba efa hitany Rahaba hoe efa hitanay ny nanaovanareo an'ireo mpanjaka rehetra any amin'ny tany Atsinanana sy izay nandalovanareo zany, fa tena hoe rava potika mihitsy. Nefa zany ny tena hoe matanjaka ara-tafika zanak'Israely tanam-polo, fa dia zao hoe nandresy noho ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra. Ka ity Oga sy Siona ity zany dia anisan'ny mpanjaka mahery sy matanjaka, fa reo zany no anisan'ny fandresena voalohany azony zanak'Israely tamin'izay fotoana izay. Ny lesona zany ry havanao amin'ity teboka faharoa ity dia zao hoe aza adinona oviana ny fandresena voalohany izay nomen'Andriamanitra anao, fa reny rehetrarehetra ireny dia natao tsaroana fa mbola afaka manao mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra aminy ho avy. Ka dia izay ny antony hoe napetraka tao mihitsy hoe reo mety misy toe-javatra eny amin'ny fiainantsika eny tahaka ny Siona sy Oga, matanjaka kokoa noho ny mpanjaka hafa rehetra manodidina, matanjaka noho ny olana rehetra manodidina, matanjaka noho ny fahasarotana zay misy. Mety misy aretina mahazo anao zay sarotsarotra kokoa, reny ny Siona sy Oga. Fa izao hoe anome fandresena anao any Andriamanitra, ary ampitsangana anao indray any Andriamanitra, anome anao ny hery rehetra ahafahanao mandresy any Andriamanitra, ary tsy ho adinonao mandrakizay ireny fandresena zay nomeny ireny. Ny teboka fahatelo ry havana dia zao hoe ny fandresena izay tany andrefana sy ny tany andrefan'ny Jordana. Izy indray ny fandresena tany andrefan'ny Jordana dia hitantsika teo zany hoe manomboka amin'ny tanisa amin'izay zany eo amin'ny Joshua toko roambifolo andiny fahafito ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo zany. Dia reto avy ny zavatra ny tanysaina eto zany: ny mpanjakan'i Jeriko iray, ny mpanjakan'ny Ai izay eo anilan'ny Betela iray, ny mpanjakan'i Jerosalema iray, ny mpanjakan'ny Hebrona iray, ny mpanjakan'ny Jeremota iray, ny mpanjakan'ny Lakisy iray, ny mpanjakan'ny Eglona iray, ny mpanjakan'ny Gazera iray, ny mpanjakan'ny Debira iray, ny mpanjakan'ny Gadera. Dia mitohy eo daholo ireo daholo ny mpanjaka rehetra izay resiny zanak'Israely zany tamin'izay fotoana izay. Zany ny fandresena mezinezina. Ary reo zany tsy hoe akory fandresena
ndre mandeha de resy daholo rehetrarehetra reo na hoe ady tonga de ndre mandeha fa zay zany le hoe par étape ny fandresena zay nomen'Andriamanitra ka hatrany Jeriko zany ka hatrany Azora rehefa mijery an'io tsika dia nahazo fandresena foana ny zanak'Israely zany ary tena hoe mahafinaritra be zany isaky mandeha miady ianao isaky misy zavatra atao zany de mandresy foana tsisy aloko ny faharesena mihitsy tena tiako zany raha hoe amin'ny mampilalao fotsiny aza hoe misy sport ataonao zany de isaky manao le sport de mandresy foana isaky manao de mandresy tsisy hoe sahala na hoe resy tena mahafinaritra be zany ary eto de zao hoe tena systématique mihitsy zany lay fanafiana sy ny sisa ary de zao hoe mandresy foana ry zareo zay le niteneniko hoe anankiray ihany le tamin'ny ay le nisany akana iny ny resiny zanak'Israely zany nandositra teo anoloan'ny fahavalo fa naverin'Andriamanitra indray zay le seconde chance rehefa nibebaka rehefa hita hoe izy ny tsy nety tato anatin'le izy ka zao hoe étape be de be zany aza-kivy mihitsy anao fa par étape ny famonjen'Andriamanitra misy étape zany mety tsy androany ianao de andresin'ny mpanjaka rehetra tsy andrany ianao no andresin'ny fahalemena rehetra tsy androany ianao no andresy an'io zavatra zay mangeja anao sy mamatotro anao manandevo anao io fa izao hoe mizaha manatona an'Andriamanitra mivavaha amin'Andriamanitra mandoly misy para avy aminao ihany koa zany ao anatin'izy mba hisiany fandresena riava malala aza mipetrapetraka fotsiny raha misy victoire tokony hanananao de ianao nefa mipetrapotsiny miravoravo tanana ary manaiky ataon'le izy mivezivezy mihitsy mitady vera mitady magasin ividy an'io zavatra io mba hosotroana sy mamona ao ary ahafanimpanina kely lasa mihitsy ny sasany tena mivoakala mihitsy miafina arak'izay azo atao mba hitady analany filana fotsiny de mipetrapotsiny ianao amin'izany mangina fotsiny ianao amin'izany manatona an'Andriamanitra mba hisiany fandresena riava malala mety efa misy olona zay efa tena galy fantsy mihitsy amin'ny fangalara mety misy karazan'olona fantanao ohatra zany riava malala mety par étape izy fa misy avy aminao ihany koa tsy maintsy manafika ianao tsy maintsy mandray décision ianao tsy maintsy déterminé tsara ianao hoe tena ho mpandresy satria miaraka amin'i Jesosy aza mipetrapotsiny amin'izao fa ny zanak'Israely na de nazo ny teny fikasana hoe ho mpandresy ianao ny zanak'Israely na de efa hoe nomen'Andriamanitra eo tanany daholo aza ny fandresena rehetra tsy maintsy niady ry zareo de ohatr'izay ihany koa isika tsy hoe akory rehefa mivavaka fotsiny de ampy rehefa makany am-piangonana misy tolona mila atao misy zavatra tsy tianao mihitsy nefany mbola miseho eo amin'ny toetranao ihany misy fiteny tena halanao zay le mahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe tsy izy zavatra tiako izy no ataoko fa zavatra halako de ny zavatra halantsika sika zany na de efa tenenin'olona aza hoe tsy mety zany fiteninao zany mandratra zany tsy mety ikizitina be ty tsy mety zany ratsy toetra manao ratsy loha be amin'ny olona mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra aminao ratsy loha amin'ny mpiara-mivavaka aminao de ianao zany tsy mety resy lahatra mihitsy raha vao tsy manao dingana ara-panahy ianao de resy ao anatin'izany foana riava malala fa zany angeny sy hoana sy oga sy ireo mpanjaka ny atsinanana sy mpanjaka ny andrefanareo zany amin'izao fiainantsika zao tsisy mpanjaka ho avy iady aminao mivantana eo fa ireo toetra rehetrarehetra izay mila miova tsy maintsy miova ny fiainanao mba hahatonga anao zany ho mpandresy misy dingana avy aminao koa zany le izy fa tsy hoe za ty efa mivao za ty efa mandoa ampafolo za efa mira amin'ny chorale za efa manao diakona za efa tato fanatitra za efa mandeha ho azy za efa manoana mandefa vola mihitsy mba hanaovana asa fitorina amin'ny filazantsara ny sasany hoe za ry isaky misy za no vidiny fitaovana amin'ny fiangonana W ny sonorisation movetsy efa azo vonjena na de malemy aza ny sasany no ny fahotana zay ataony zany de tsy azo be desina mihitsy riavana tsy mety an'izany Andriamanitra ny Andriamanitra tsy miditra ao anatin'ny marimaritra iraisana zay no nahatonga ny zanak'Israely resy satria marimaritra iraisana amin'ny fahavalo mbola maka zavatra voahozina ihany raha vao mbola misy olona zany ao amin'ny fiangonana misy olona ao amin'ny tokantrano misy olona na misy toe-javatra eo anatina fiarahamonina anankiray ka misy akana ao anatin'le izy de resy foana io fiangonana io zany misy olona anankiray zay tsy mety miova mihitsy na de efa tenenin'ny olona azy ary izy mahatsapa teny tsy mety zao ataoko zao fa totondro vola etsy seroa tapenam-bola daholo na ny pastora na ny diakona ny lolo riava malala ankehitriny te hanome fandresena antsika ny fanahy masina
teany fandresenantsika Jesosy ilay mpitaritafika mahery ka miangavy anao indrindra raha sitrakao mba ahafahanao mahazo an'izany fandresena izany dia andeha isika anova zavatra, anova fiainana, anova fietsika, anova fitondran-tena sy ny sisa mba hisiny izany fandresena izany. Ka zay zany hoe mety par étape ary ny fandresena zay omen'Andriamanitra sy ny fahatanterahany teny fikasana ry havana dia miandalana zany le izy zay le hoe progressive zany ny zavatra rehetrarehetra izay ataon'Andriamanitra amintsika fa aoka isika atoko fotsiny lay fitantanana sy lay dingany matoky fotsiny dingana zay omen'Andriamanitra fa ahazo fandresena ianao. Miteboka fahaefatra dia zao hoe inona moa zany ny tena resahan'ity listra ty amintsika dia zao hoe zavatra voalohany dia hoe matoky amin'ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesis tonga 5:15 ka hatramin'ny 1:20 rehefa niresaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra Joshua toko voalohany 1:7 dia mbola nomeny ihany hoe ianao andresin'ny firenena rehetra aza matahotra na mivadi-po ianao nomenan'ny Joshua zany natoko tamin'ny teny fikasana ary miazona an'izany Andriamanitra. Dia zao hoe ny fahavalo rehetra ry havana zavatra faharoa kely ao anatin'izay dia hoe ny fahavalo rehetra dia manana anarana daholo ary reny rehetrarehetra reny nefa dia Andriamanitra daholo no mifehany zany zavatra rehetrarehetra. Aza matahotra mihitsy ianao amin'ireo karazam-pahavalo zay mety tonga eo aminao fa Andriamanitra no mifehany zany amin'ny lalan'ny hery ary mahery ianao satria mandray ny herin'Andriamanitra dia ny fanahy masina izany. Ny teboka fahatelo kely ao anatin'iny dia zao hoe ny fandresena dia avy amin'Andriamanitra izy ny manome fandresena fa isika zany dia tsy maintsy miady araka ny voalaza teo, tsy maintsy miady isika, tsy maintsy miaraka manatanteraka zavatra, tsy mipetrapetraka fotsiny satria efa omena ny fandresena. Ka inona ary ny fampiarana an'ity Joshua toko 12 tia dia mila mahatsiaro isika inona ny fandresena zay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Fantaro daholo ny fandresena, aza mijanona fotsiny hoe zany andresen'ity dia reny zany mahatonga anao ahery indray amin'ny manaraka. Inona ny fahavalo goavana, inona ny fahavalo mahery izay mety mampatahotra anao ankehitriny dia zao hoe inona zany mety efa nandresy anao teo amin'ny fiainana, mety tena hiverinao fa lehibe tahaka ny Goliata mihitsy ty fahavalo ty. Dia zao aoka ianao anoratra Joshua toko 12, manorata Joshua toko 12 za dia anomboka anoratra ny Joshua toko 12 eo mpanomanana n'ity toroteny ity dia hoe tsy maintsy manoratra ny Joshua toko 12 kondray azy zany zao hoe inona daholo, mila manoratra mihitsy, manao listra mihitsy ianao hoe inona daholo ny zavatra nomen'Andriamanitra tamin'ny fiainako manokana, tamin'ny fianakaviako manorata Joshua toko 12 ho an'ny tenanao manokana ry hava malala. Tadidio fa nary Davida zany rehefa ho tonga mpanjaka, rehefa andresy an'i Goliata izy dia zao hoe tsy maintsy natadidy izy hoe nataoko ohatr'izao mibera sy ny liona, tsisy hidirany amin'ilay ady mihitsy fa zay no entin'i Davida efa nanao an'izany tamin'ny hoe ireo zany ny biby mahery indrindra mibera sy ny liona any an'efitrany any anaty ala any fa resin'ny Davida dia zay no nahatonga azy ny teny hoe tsaroko mihitsy afa efa nandresy an'izany. Inona ny zavatra tany aloha rehetra zay resinao nanomezan'Andriamanitra anao fandresena manorata ny Joshua toko 12 ankehitriny ry hava malala, tsy fireharehana akory ary mijorova avolombelona ny amin'izany raha teo fa mahatoky Andriamanitra, velona Andriamanitra, mahery Andriamanitra, afaka manome fandresena anao io Andriamanitra io. Mahery izy indrindra ry hava malala fa hivavaka ho anao mba hisiny fandresena eo amin'ny fiainanao ka dia olona manana an'izany lisitra ny Joshua toko 12 mahazo fandresena izany ny mpiaino rehetra amin'izao rasotoana izao. Hivavaka isika. Misaotra fanahy masina satria ny teninao dia tsy lany amamina. Indraindray ohatra ny eritreretinay hoe hafahafa ino ty lisitra be dehibe anampanjaka ity kanefa nisy lesona be dehibe teo fa matoky ianao amin'ny teny fikasana, afaka manome fandresena anay ianao. Ary zao hoe be dehibe miatrika ady sarotra, be dehibe miatrika fahavalo mahery tahaka ny aretina, ny tsy fisim-bola, ny fisaraha-panambadiana, ny fahaditran'ny ankizy, ny fifandraisana tsy mahomby mihitsy, toetra ratsy
ny fikizitiana na ny teny maloto rehetra, ny fifosafosana, ny resaka tsy mahomby, ny toe-tsaina izay lomorina Jesosy malala sitrano ampandreseo ny vahoakanao tsirairay avy. Ka izao no angatahako aminao Tompo izay rehetra miaino amin'izany hafatra izany, dia mba handray amin'ny fony sy ny fanahiny rehetra ka hitondra fitahiana ho azy ireo anie izany hafatra izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahery tompoko fa amin'ny fandraisanantsika ny Tompo. Narahinao teo fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Ho sabata feno fitahiana, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompoam-pivavahana.